Ivadika lafim-baovao hafa isika fa akatsika hatreo izay lafiny ara-politika izay eo amin'ny tontolon'ny lalana sy fifamoivoizana kosa mitetina ray miliara sy manjato tapitrisa Ariary ny teti-bola fanitarana ny lalana manomboka eo amin'ny rond-point OMERT mandalo ny rond-point SODIAMA izay mamitohy amin'ny faritr'i MASAY. Telo volana moa ny faharetan'ny asa araky ny fanambarana izay nataony sekretera jeneralin'ny commune Antananarivo renivohitra. Tsy isy ny fahatapahan'ny lalana mandritra ny fanitarana lalana manomboka eo amin'ny rond-point OMERT mandalo ny rond-point SODIAMA amin'ny tanàn'ny faritr'i MASAY fa ny fanelingelena no misy amin'ny lalana iny. Izany dia noho ny fanitarana ny lalana hidrocarbure akoron-drano izay arahana amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny RRHP na ny association des riverains de la route de hydrocarbures et de ses prolongements. Mahakasika izany dia isy ny fanentanana natao tamin'ireo mponina indrindra ireo izay voakasika izany. Tena tanjona izany dia hialana amin'ny embouteillage amin'ny lalana iny satria dia ny fitohanana satria dia lasa deux voies ny arabe ary raha tsika nahita fa le natao tamin'ny voalohany dia nana tsara izay fivezivezena sy famoivoizana izay dia tenaina zany fa tsara kokoa ny fivezivezena ary ny asa moa araky ny tolobity izay natao dia fa ny SMATP no nahazo ny izay tolobity izay ary ny ordre de service izay nomena anazy dia tokony ampatsinainy zao zareo ka ny asa eo amin'ny telo volana eo ny fanatanterahana ny asa ary dia misy andraikitry ny fiadina tanàna Antananarivo anatin'izay asa izay satria dia iarahantsika mahalala fa betsaka ny trano izay miorina tsy ao anatin'ny faritra zany fa tena tafiditra anatin'ny alignement lalana dia efa nisy ny fanatonana an'ireo olona ireo. Telo volana ny faharetan'ny asa fanitarana ny lalana efa nisy ny fifampiresahana tamin'ireo olona mipetraka manodidina ny lalana hoy ny nambaran'ny sekretera jeneralin'ny commune Antananarivo renivohitra. Eny amin'ireo faritra tsy misy olona no hanomboana ny asa mba hahafahan'ireo olona sasany miala amin'ny toerana izay voakasika ny fanitarana. Mitetina 1,5 milliard ny teti-bola natanterahana ity asa ity.